Ankafaliana trano ara-banantsika tsirairay avy ry avy nanatratra ny sakafom-panahy ny zoma fa 4 amby 20 volana avrila 2024 vavaka isika. Andriamanitra ranay misaotra anao izay amin'ny fitiavanao anay, misaotra fa fotoana indray izao ihainoanay anao tanatin'ny sakafom-panahy. Fa ny teninao tokoa dia fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalànay. Dia mitenena ary aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Efesiana toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Efesiana toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo aminareo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofintsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaka ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavana ny namonjena anareo. Ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny harem-pahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa ndao isirehare. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Ray masonao, manana masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia manantitra ny fiarabanantsika tsirairay avy ry havana mahatratra izao sakafom-panahy noho izao indray. Dia ho aminao anie ny fiadanan'ny Ho tompo. aminao ihany koa. Amen. Amen. Ny Efesiana moa Paoly no manoratra azy ary raha ity Efesiana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ity dia manazava ny fiovan'ny fiainan'ny mpino izay tao anatin'ny fahafatesana noho ny ota makany amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy ary mizaka ho mpandresy. Fiteny ve zany hoe mizaka ho mpandresy? Mizaka tena ho mpandresy satria miaraka amin'ny Kristy. De ato amin'izao Efesiana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo zao de misy zavatra anankitelo ihany koa nefa tsara marihana. Ny voalohany amin'izany de hoe ny fahafatesana dia noho ny ota. Fahafatesana taloha zany de noho ny ota. Ny rehefa miresaka tsika hoe maty fahafatesana dia maro ny karazana fahafatesana. Raha ny eo amin'ny maha olombelona tsotra zao de misy raha zany de telo ny fahafatesana. Voalohany fahafatesana ara-panahy. Le hoe fahafatesana ara-panahy ry havana de io le lazainy eo amin'ny soratra masina hoe fa fahafatesana no tambiny ota. Le fahafatesana ara-panahy zany de tena hoe fisarahana amin'Andriamanitra. De io le lazainy ao amin'ny andininy faharoa hoe zanaky ny tsy fanarahana. Io le hoe araka ny fomba izao tontolo izao. Fahafatesana ara-panahy. Rehefa mandeha ty fahafatesana ara-panahy ty misy indray koa ny faharoa, lay fahafatesana ara-nofo. Lay fahafatesana ara-panahy de fisarahana amin'Andriamanitra. Fahafatesana ara-nofo de fisarahana amin'ny olombelona. Fa lay fahafatesana fahatelo, ty le fahafatesana mandrakizay, eto no midetermine hoe makaiza ianao. Ka raha sanatria zany ianao lay nanao an'ilay tsy fanjariana tetỳ an-tany, manenjika an'izao olona rehetrarehetra zao, tadidio fa any amin'le fahafatesana mandrakizay zany misy anao. Ty le fahatelo ity.
de io le teneniny ao amin'ny soratra masina Jesosy mihitsy no miteneny izany hoe raha manao raha miteny ratsy an' Jesosy ianao mbola azo famelan-keloka, rehefa miteny ratsy ny fanahy masina ianao ilay fahafatesana mandrakizay no miandry anao. Ary izay nefa ilay ambarany antony amin'ny ty reny hevitra voalohany ity ny hoe fahafatesana de noho ny ota. Le fahafatesana eto izany de le fisarahana amin'Andriamanitra. Raha izay ariavana no lazain'ny tenin'Andriamanitra de izao no lesona tsara tsy ho antsika amin'izany. Ny olona tsy ao amin'i Kristy dia ny olona tsy ao amin'i Kristy dia misedra fahafatesana foana. Ny olona tsy ao amin'i Kristy de misedra fahafatesana foana. Ka noho izany andaotsika ho ao amin'i Kristy hatrany. Andaotsika ataovy sura ny fiainanao fa ao amin'i Kristy hatrany no misy anao. Andao isika raha nandeha tsy teo amin'i Kristy ianao hatramin'izay, andaotsika hanao fiovana vaovao, fiaingana vaovao. Raha nanao ny daniny nofo sy ny saina ianao hatramin'izay, andao hanao fiaingana vaovao manomboka izao. Raha nanao mpanenjika ianao hatramin'izay, andao izao ankehitriny izao de hanao fiovana isika. Ka ninona? Hanaiky hiaraka amin'i Kristy, hanaiky ho faty ao amin'i Kristy noho ny fahotana, idirantsika amin'ny faharoa, ny fanondram-pon'Andriamanitra no mitondra fiainana. Zay le faharoa. Ny fanondram-pon'Andriamanitra mitondra fiainana. Aoka isika hiala amin'izay fahafatesana izay, miditra amin'ny fanondram-pon'Andriamanitra makao amin'ny fiainana. Ary zay le faharoa manomboka amin'ny andininy fahaefatra ka hatrany amin'ny andininy fahafito any no resahana an'izay fa Andriamanitra ry havana de manan-karena famondram-po. Manan-karena amin'ny famondram-po izy. Tsy mijery ny fahotanao lasa izy fa mijery no ataonao amin'ny ho avy. Ka na matevi-koditra be ohatran'izay aza ny fahotanao, tsy hany ny jerevan'Andriamanitra. Nisy rahalahy anankiray izay nieritreritra ny hoe aoka aloha ny aho masimasina zay vao tonga mivavaka any am-piangonana. Ny hamalinan'izany de zao, hoy Jesosy Kristy, tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Ny fahatongavanao mivavaka zany aloha de efa zava-dehibe. Ary zany ry havana no mahatonga ny mpitandrina rehefa misy olona tonga ao am-piangonana, tsy problème mihitsy na olona drogué na pelaka io na inona na inona io, fa ny atongavana ao am-piangonana ao de ny mahatonga azy hahazo ilay famondram-pon'Andriamanitra. Arak'ilay nitenenina teo, manan-karena famondram-po Andriamanitra. Ary raha maty niaraka tamin'i Kristy isika, manaiky ho faty niaraka tamin'i Kristy isika, de miara-belona amin'i Kristy ihany koa. Ny ota maty, niaraka maty nombona tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, fa itsika kosa atsangana ao amin'i Kristy, ao amin'ny fiainana vaovao. Ary zany anie mahatsara le miaraka amin'i Kristy nisy fotoana zay tamin'ny mbola kely tsaroako foana zay sarisary zay fotoana tamin'ny mbola kely zay de misy an'le hazo kininina reny, de le hazo nijoro tsara ohatr'izao de aforotra anay fa misy efa 5 zay de rehefa miforotra ohatran'izao mitehaka amin'ny tany zahay de misy anankiray am'izay anisy zao toroko zao, de ny anankiray mifikitra amin'iny hazo iny de ny efada mamototra an'le hazo de miainga manao ohatran'izao, matsiro indraindray le izy voatazona, indraindray tsy voatazona de mipitika, fa rehefa tsy voatazona le izy de efa matsiro ihany koa. Fitotonana avy eo satria katsaka le tao ambadika tao, tsaroako tsara. Fa tahaka an'izany mihitsy ilay miaraka amin'i Kristy, mazefatra ny fahotana ianao, niaraka maty tamin'i Kristy.
fa ny vonoan'i Kristy ny fahotanao tamin'ny alalan'ny famondrapony milamina velona ianao miaraka amin'i Kristy. Zay ne le izy ry havana e. Ny fahatelo ry havana de zao: fiainana vaovao ao amin'ny asa tsara. Manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo eo indray zay ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo. Fiainana vaovao amin'ny asa tsara, fiainana vaovao ho amin'ny asa tsara. Tsy ny teny mihitsy zany hoe fiainana le taloha ihany ho amin'ny asa tsara, satria mila manao asa tsara ianao. Lay président anay zay de miteny an'izao hoe rehefa miasa hozy izy de miasa mafy ary miasa tsara. Ianao zany de antsoin'Andriamanitra ihany koa hiasa tsara, fiainana vaovao. Zay le ambara ato amin'ny andininy aiza le izy teo fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Rehefa mino ianao fa omen'Andriamanitra fiainana vaovao, tena fahasoavana tokoa izany. Ary zay lo amonjena anao, tsy avy amin'ny asa. Zay no teneninao, tsy avy amin'ny asa fa andao isy irehare. Zany hoe avy amin'Andriamanitra zany lay fiainana vaovao, asa tsara vaovao, mba hanao asa tsara ianao. Metraka fisainana be da be zany ry havana hoe ianao zany mila miasa ary miasa tsara. Ny olona manana fiainana vaovao ao amin'i Kristy miasa tsara. De manao ahoana ny asanao? Ataonao tsara ve sa ratsy? Ho an'iza? Atao ho an'Andriamanitra fa tsy ho anao. Fa rehefa manao ianao hoe anao ty satria zany nananina tam'ty, ohatran'le soratra eo amin'ny Desefo, tsy lova fa inona moa? Tsy lova fa herintrandro sa herin'inona le teneniny iny? Miteny mihitsy ireny hoe zany nanao an'io, tsisy idiran'Andriamanitra io. Raha vao zay ny ataonao, tsy tafavoaka. Okizay fa lava loatra, tahian'Andriamanitra. Bavaka isika Andriamanitra rainay misaotra ny amin'ny fahasoavanao, ny hampianindra fonao aminay a. Saotra ny amin'ny famonjenao anay ihany koa dia amin'ity anio aty ary izahay dia vonona tokoa anio asa tsara, anao asa tsara ho fijoroanay vavolombelona fa zanaka izahay dia tareo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary izahay a mba ho vonona tsara amin'ny asa tsara araka ny sitraponao. Dia misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Amen. Eny ary ry havana, de mirary soa antsika tsirairay avy indray de samy tahian'Andriamanitra. Bye bye.